Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Atsangana araka ny fomba-panahy isika. Atsangana araka ny fomba-panahy isika. Zany indray no asongadiny mofinainantsika anio tao amin'ny Korintianina 1:5-10, ny 2:7 hatramin'ny 7:7. Andeha ovakitsika riavana zany teny zany amin'ny anaran'ny Tompo. Dia toy izany koa ny fitsanganan'ny maty. Afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahafamboninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. Afafy tena araka ny fombanaina izy, atsangana ho tena araka ny fomba-panahy. Raha misy tena araka ny fombanaina, dia misy araka ny fomba-panahy koa. Ary araka izany koa ny voasoratra hoe Adama voalohan-dà natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Anefa tsy izay amin'ny fanahy no voalohany, fa izay amin'ny mananaina dia vao izay amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany. Ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Izay amin'ny tany dia tahaka ilay amin'ny tany, ary izay any an-danitra dia tahaka ilay any an-danitra. Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no nitondrantsika ny endrik'ilay any an-danitra koa. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Atsangana araka ny fomba-panahy isika. Misy fanehoan-kevitra lava dia lava any amin'ny 50 mahery ato amin'ity toko ity, entin'ny apôstôly Paoly manazava ny fitsanganana amin'ny maty. Eto amin'ity mofinainantsika ity, zany hoe reto 9 voalahatra ireto, dia asongadin'ny apôstôly Paoly ao anatin'ny fanazava-kevitra fa misy tontolo roa samihafa mifanipaka mihitsy aza anazavana ny tontolon'ny velona sy tontolon'ny velona ankehitriny sy ny amin'ny fitsanganan'ny maty rahatrizay. Nentina nilazany zany teo anatrehan'ireo fampianarana samihafa izay niely teto amin'izao tontolo izao, tahaka ny Grika ohatra, dia mihevitra fa tontolo roa, ny vatana sy ny saina no manjaka, ary ankoatran'ireo dia tsy misy. Na dia nieritreritra ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty aza ny jiosy fa izay dia mieritreritra izy fa ilay fanahy izay ankehitriny no hitsangana rahatrizay. Fa eto dia tontolo hafa mihitsy, fanazavana hafa mihitsy no hitondran'ny apôstôly Paoly azy. Misy fampitahana roa mihitsy anazavany ny fiavahany ny tontolo ny velona ankehitriny, ny tontolo ara-batana, ara-nofo, andanina, sy ny tontolo ny fitsanganan'ny tena maty izay ankilany. Ny vatana ankehitriny dia ambara fa tontolo feno fahalovana, feno fahafamboninahitra, tontolo feno fahalemena, ary araka ny fombanaina antsoina hoe Adama voalohany, na nantsoina ihany koa fa olona voalohany. Io dia mety maty,
io de misy fetrany, io de manana fahalemena ary manana izay tsinony potiky ny fahalovana, potiky ny fahalemena, potiky ny fahafamboninahitra araka izay lazaina azy. Tontolo eto amin'ny tany ka manahaka ny tany izay misy azy. De ny tany izay eto amin'izao tontolo zao feno ny fieremana sy ny firehana maro eto amin'izao tontolo zao. Tontolo mora potika, mora simba, mora manapetra. Fa rehefa tonga kosa ny fitsanganan'ny tenany maty, ny kristianina, ny mino de ambaran'ny apôstôly Paoly fa mampita makany amin'ny tontolo vaovao, tontolo hafa mihitsy, ary tsy ilay vatana zay mora simba na mora potika teto akory no atsangana, fa hotafiana vatana vaovao izy. Raha mamaky isika ny toyan'ity soratra masina ity de ambara fa ny nofa mandraty tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahalovana tsy mahazo mandova ny tsy fahalovana, fa ovana isika ho ny apôstôly Paoly, ovana isika ary tafiana vatana vaovao. Io vatana vaovao io no antsoina hoe tontolo ara-panahy izay atsangana araka ny fomba-panahy rahateo. Io fomba ara-panahy io dia fananganana vaovao ka atsangana amin'ny tsy fahalovana izy, atsangana amin'ny voninahitra izy, atsangana amin'ny hery. Eny, tena araka ny fomba-panahy mihitsy. De nilazan'ny apôstôly Paoly azy eto de nantsoina hoe Adama farany natao mahavelona, na tena araka ny fombanaina, araka ny fomba-panahy rahateo ihany koa. Ny zavatra lehibe na ny filazantsara zay raisintsika amin'izao soratra masina izao ry havako malala, de ny fanambaran'ny apôstôly Paoly fa manahaka ny any an-danitra sy ny endriky ny any an-danitra, endriky lay any an-danitra, io tontolo araka ny fomba-panahy io. Zany no ilazany amin'ny andininy 9 sy ny 7 manao hoe zay amin'ny tany de tahaka lay amin'ny tany, ary zay any an-danitra de tahaka ilay any an-danitra. Ary toy ny itondrantsika ny amin'ny endriky ny amin'ny tany no itondrantsika ny amin'ny lay any an-danitra koa. Mazava zany fa lay Kristy nakarina ho any an-danitra, lay tompon'ny lanitra no tahafintsika amin'ny fomba-panahy io. I Kristy zay efa maty ary nitsangana tamin'ny maty no antoka ho an'io fitsanganana araka ny fomba-panahy io. Raha tsy natsangany Kristy de tsy misy ny fitsanganany tenany maty, ary ambara fa Kristy no santatry zay efa nodomandry ary nialo lalana ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay, lay hery tsy hay tohaina, lay hery feno fahamasinana izay niala tamin'ny tontolon'ny aizina makamin'ny tontolon'ny fomba ara-panahy izay nanangana anay ho velona ao aminao. Amin'ity anio ity zay de mitrotro ambavaka ny fiainam-pianakaviana, ny fiainan'ny ankonana tsiraray avy, ny fifandraisan'ny mpivady, ny fifandraisan'ny mpianaka, ny fifandraisan'ny mpiray-tam-po, ny fianakaviana manontolo, ho fianakaviana miray lalana, miara-mizotra ho any an-danitra araka ny teninao amin'izany andro zany, de ho Andriamanitra ny isam-pianakaviana amin'ny taranak'Israely aho. De amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay zany vavaka izany. Amen.